Polijanona ao anatin'izay tontolon'ny fampianaran'izay antsika fa ny fampianarana ambony kosa indray zany no resahana eto voatsela akory zay no nisy ny fanapahan-kevitra avy amin'ny ministera amin'ny fampiatona ny fanomezana alalana ireo université tsy miankina manofana sy manome fahalalana ho mpitsabo mpanampy zany nanamafy moa zany ny ministera fa ho amafisina ihany koa ireo efa nahazo ny alalana ho amin'ny fampianarana ireo ankizy ho lasa mpitsabo mpanampy ny parameda moa zany mahavoafy azy ity manohana ny hevitra ny ministera moa ny université privé izay manana ny antota taratasy ijoroany araka ny tokony ho izy isany amin'izany ohatra ny etsy amin'ny IFG paramètre. Ny IFG paramètre aloha dia efa mananontany ny 20 taona zao fa ny formation paramètre ny anay no 12 ans eo ngamba nanahery zany hoe efa manana niatrika asa sy ny taikefa-tsara zay hoentinay miatrika amin'ireo fenty takin'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao ka kasitaransa kokoa zay tamin'ny fanapahan-kevitra iny satria efa maraina amin'ny gazety moa zay vao nahita an'iny dia isorana be lehibe moa ny ministera mpiana any enseignement supérieur sy ministera miankinana rehetra nandray ny fipetra ity satria zay dia anisan'ny niady tamin'ny voalohany mihitsy hoe ny fampanarahan-dalàna satria aza diny fa hain'olona nandalovina amin'izany resaka hoe paramètre zany ny hevitry ny hafa manko satria zay tamin'ny andronay tsy nanana taratasy dia nahazo lettre de mise en demeure nakatona vitrany anay tamin'izany fotoana zany fa hoe tsisy an'izany dossier en cours zany fa aloha vita mihitsy ny dossier satria misy recommandation be dehibe ao anatin'ilay fenitra takina amin'ilay fipetra feno zany amin'ilay hoe ahafahana mahazo an'ilay habilitation amin'ny paramètre dia sorana be dehibe ao ny ministera mpiahanay satria ny enseignement supérieur ohatra satria zay zany vao tena mandray fanapahan-kevitra ary manantena sy ny ino ny fampiarana an'iny fipetra an'raisiny iny nge fa taloha efa nisy tamin'ny ministera taloha efa nisy amin'ny fitenenina hoe tsy tokony afaka manao intsony fa misy moa ireo mbola miopefy dia habilitation na zavatra fa nananany dia zavatra fa nampianarina